mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahabantsika revako malala tratra ity sabotsy fa avalon'ny volana avrila ity dia manonona ny fifalian'i Jesoa amintsika ry havako. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly amin'ny Romanina toko fahadimy. Romanina toko fahadimy ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy faha-iraika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Fa fonombola tsy nanan-kiry isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba hisy ihany ny sasany say maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, fa fonombolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nao marinina tamin'ny rany isika. Fa raha fonombola fahavalo azy isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny amonjeny antsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampihavanana, ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazo antsika ny fihavanana ankehitriny. Iray maso no manao masinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Omaly tsika revako malala dia nahatsiaro manokana ny zoma masina. Nahatsiaro ny fahafatesany tompo. Nahatsiaro ny fangiry firiany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny sabotsy masina kosa isika izay mitory fahanginana, mitory ny fidinan'ny tompo tany amin'ny fiainany tsy hita, tsy tany amin'ny elo akory fa tany amin'ny fiainany tsy hita, samy hafa ireo, ny akany amin'ny fiainany tsy hita. Ary dia misy boky apôkrify anankiray antsoina hoe anankiroa moa zany izy. Ny anankiray dia natao hoe ny filazantsaran'ny Nicodémos, ary ny anankiray dia ny acte de Pilate na ny asan'ny Pilate. Samy filazantsara apôkrify izy ireo, fa izay mampiavaka an'ireo filazantsara ireo dia izy mitantara ny zavatra nitranga rehetra amin'ny antsipiriany ny tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesoa no nimbona azy tao amin'ny hazo fijaliana, ary mitantara ny dinany tany amin'ny fiainany tsy hita. Misy zavatra izay tsy dia tena hitantsika amin'ny tantaran'ny filazantsara, fa saingy hita ao amin'ireo filazantsara apôkrify ireo. Ohatra hoe ny zoma masina dia nombona tao amin'ny hazo fijalian'i Jesoa, araka ny fantatsika rehetra. Ny filazantsarany Lioka no miteny hoe nisy jiolahy anankiroa niaraka nombona tamin'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana. Lioka ihany no tantarany io, hoe nisy jiolahy anankiroa niaraka nombona tamin'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana, ary ireo jiolahy anankiroa dia taratry ny fiainana kristianina, taratry ireo karazan'olona izay ety ambonin'ny tany. Ny anankiray ino an'i Jesoa, ino ny hazo fijalian'i Jesoa, ino ny famelan-keloka natolotry an'i Jesoa, ino ny mahampanjaka an'i Jesoa, ary ny ilany kosa andà ny mahampanjaka an'i Jesoa ary ho faty ao anatin'ny fahotana. Ny filazantsara Lioka no laza mazava an'izay. Fa ity filazantsara Nicodémos sy acte de Pilate ity, na ny asan'ny Pilate, no nanondro ireo nilaza ny anaran'ireo olona anankiroa mihitsy. Dia nataony hoe Dipimasy sy Gestus. Dipimasy sy Gestus. Dipimasy ilay jiolahy teny manao hoe tsarovy ary efa any amin'ny fanjakanao ianao. Ary Gestus kosa ilay nandà hoe tsy nino an'i Jesoa. Ary Dipimasy izay isan'ny olo-masina. Raha ohatra ka manaraka tsara ny tantaran'ireo olo-masina ao anatin'ny fiangonana rahavavy katolika isika dia canoniser, zany hoe ao anatin'ny ireo olo-masina i Dipimasy.
ary ny 5 ny volana martsa no fetina andro ahatserovana ity lay jiolany ova fo ty lay jiolany bebaka ity ka tonga notonony tompo any io no nanao amiko any paradisy dia ilioka moa tsy ny tantara loatra lay anarana tsy zava-dehibe tamilioka loatra le hoe fitanizanan'lay anarana fa ny zava-dehibe tamilioka de ny hoe nisy olona nino an Jesoa na de atao amin'ny azo fijaliana ary Jesoa de mbola nino ihany lay olona tsy nahita ny fahagaganana nataony Jesoa izy tsy nahita ny Jesoa mitety ny ranomasina izy tsy nahita ny Jesoa raha sitrana ny boky izy tsy nahita ny Jesoa tsy nahita zany rehetra zany izy fa ny fahoriany Jesoa eo amin'ny azo fijaliana ny zavanitranga teo amin'ny azo fijaliana nahatonga azy ny teny hoe mpanjaka ianao tsarovy rehefa ny amin'ny fanjakanao ianao izay finoana lehibe mihitsy ary marina ny tenin'ny Calvin amin'ny raha manao ny fiteny izy manao hoe mbola tsy nisy finoan'olona tahaka zany koa ny olona rehetra zay mety ninona araka an Jesoa dia nahita zava-mahagaga na tahaka zany fa ity jiolahy ty kosa dia tena isan'ny nino tao anatin'ny zavatra tsy mampino mihitsy aza de nino izy ary tsy mahagaga raha toa ka nasandratry ny fiangonana tamin'ny fotoan'andro ho isan'ny olo-masina izy ary dia hotsika manao hoe io filazantsara io tsy zay ihany ny tantarany reo boky apôkrify reo apôkrify moa zany hoe boky tsy natao isan'ny soratra masina fa boky kosa zay vakina anampy mety manampy amin'ny fanazavana ny soratra masina amin'ny fotoana sasany na dia tsy ao anatin'ny soratra masina azy izy ary ity filazantsara zay toy apôkrify rehetra de manazava mihitsy ny zavatra zay nitranga tamin'ny sabotsy masina hoe Jesoa nidina tany amin'ny fiainantsika raha somary manjavozavo ny atakaratsika izany aty amin'ny soratra ny filazantsara de mazava koa zany mety ho fitantarany ny fidiran'ny tompo tany ny fidinan'ny tompo tany amin'ny fiainantsika de namonjy nyreo olona ny fiainantsika mba ho tompony maty sy ny velony Jesoa ka tsy ny hoe ny olona ty orinan'i Jesoa ihany no manana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa reo olona talohan'ny Kristy koa aza de manana anjara ao amin'ny Kristy mahatonga amin'ny Paoly mitemana hoe tompony maty sy ny velona Jesoa amin'ity mofo-manena zay voalahatra eto ambanimasontsika ety ary avako malala dia mifanandrify indrindra am'izay hoy izy manao hoe mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tompontsika zay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny ny fananantsika ny Jesoa ry avako malala de mahatonga antsika mifaly amin'Andriamanitra fangamo ny olona rehetra no mifaly amin'Andriamanitra mety ho zava-baovao amintsika raha miteny hoe mifaly amin'Andriamanitra amin'ny fomba fijeren'ny Paoly ny Romanina de firenena mpanompo sampy ary isan'izay manatoerana mihitsy amin'ny fanompo-tsampy Romanina ny fifaliana teny fanalahidy mihitsy amin'ny Romanina ny teny hoe fifaliana misy Andriamanitra ny fifaliana manokana mihitsy tao amin'ny Romanina efa ny fandovanatra any amin'ny Grika moa ny hatrany amin'ny testamenta taloha aza ny ilay Andriamanitra ny fifaliana natao hoe Bacchus tamin'ny Romanina natao hoe Dionysos tamin'ny Grika Andriamanitra ny fifaliana zany hoe misy zany Andriamanitra tena hoe manatosaka fifaliana fotsiny manaparasaka fifaliana fotsiny eo amin'ny fiainan'ny olona ary ankalazaina amin'ny fotoana manokana rehefa tonga zay fotoana fankalazan'Andriamanitra ny fifaliana Dionysos na Bacchus zay de zao tena fiarahana amin'ny sakafo ary ao anatin'izany ny fiarahana misotro divay fiarahana fietsehina amin'ny vatana amin'ny zavatra maro samihafa tena tampony ny fifaliana ary dia zay mahatonga ny Paoly tena miresaka be momba ny fifaliana filazantsaraky ny lioka koa satria ny filazantsaraky ny lioka de nosoratana ho an'ny jentila izy dia manome toerana mihitsy koa ny fifaliana lioka hoe manomboka hatrany amin'ny nahaterahan'i Jesoa Jesoa nitondra fifaliana zava-dehibe mihitsy zany amin'ny lioka zany hoe ary efa niverina ireo fitopolona de ny faly
ny filazantsara lioka sy ny epistilo an'ny romanina na i paoly de tena manome toerana zany antsony hoe fifaliana zany satria ny fiarahamonina zay nandray ny filazantsaraky ny lioka sy ny torina ny taratasy ho an'ny romanina de zao fiarahamonina ty fifaliana be mihitsy ka raha ohatra ka ranomaso na fahoritsaina ny oentina de tsy ataona azy reo mihitsy zay matonga ny paoly manazava hoe tsy latsa-danja noho zay fifaliany jentilisa noho ny fifaliany zay sampyton'olonareo io ny fifaliany omen'andriamanitra anareo lehibe lavitra noho le fifaliany zay hitanareo amin'ny sampy io ny fifaliana tena omen'andriamanitra ary laray zany de avako adenitsika hoe ny andriamanitra tsika ke de andriamanitra ny fifaliany tsy mitovy fotsiny am'izay mety ho fifaliany zao tontolo zao ny fifaliany mpino ny fifaliany zao tontolo zao de zao fifaliana mandalo ihany nahoana ny mandalo ihany satria ny fifaliana zao tontolo zao dia fifaliana aveny velany avy amin'ny alalan'ny zavatra hita maso na avy amin'ny alalan'ny zavatra tsapahitanana na amin'ny alalan'ny zavatra renesin'ny sofina zany hoe ireo fitaovam-pifandraisana dimy izay ifandraisantsika manodidina atsika no mitondra fifaliana ho antsika mety hoe hita masotsika le izy mety reniny sofintsika le izy mety reniny fanambolonana na ny amin'ny fofona manitra na fofon'ny orona le izy mety kasihan'ny tanana le izy mety zavatra ampidirina ao ambava le izy mety zany mitondra fifaliana ho antsika fa izany rehetrany rehefa ny mandalo arakaraka ny fotoana satria ny fotoana mandalo de mandalo araky ny fotoana koa zany de miara-mandalo am'izay fotoana zay koa zay fahatsapany zay tsy maharitra zay fahatsapany zay tsy hoe misy fofona manitra rehetritsika dia mandrak'izay le fofona manitra ka mahatonga atsika faly foana na hoe misy zavatra hoanitsika ka tsara dia mihinana am'izay mandrak'izay tsika tsy zay fa mandalo zay miaraka amin'ny fandalovan'ny fotoana de satria miaraka mandalo amin'ny fandalovan'ny fotoana de mandalo koa le fifaliana ary dia tsy zay nefa le fifaliana ho paoly tsy zay le fifalian'ny mpino ny fifalian'ny mpino tsy mifamatotra amin'ny fotoana satria ny fifalian'ny mpino ao anaty fa tsy ty ivelany zay le voambolana hoe tenin'ny jesosy manao hoe mba hitoetra ao aminareo ny fifaliako lay teny hoe mitoetra monina teny grika hoe nemo de manao hoe fonenana zany hoe tonga fonenan'lay fifaliana ianareo ao anatytsika zany am'izay fotoana zay lay fifaliana ary satria le fifaliana monina atao anaty de zao tsy mandalo izy zany ary ny fifaliana kristianina zany satria ao anaty izy de mivoaka makeny velany samy hafa zany amin'ny fifaliana zay mety hitantsika davanandro ny lalan'lay fifaliana zao tontolo zao de zao avy ny velany izy miditra maka ao anaty de tsy maharitra fa ny fifaliana kristianina kosa monina ao anaty de makeny velany ny fifalian'ny kristianina zany dia zavatra zaray zavatra fanomezana zavatra efa ao anaty efa nomen'ny tompo atsika ary izay mahatonga atsika hoe na tsy eo azy zany rehetra zany mety tsisy zavatra azo tsapaitanana mety tsisy zavatra renesin'ny sofina mety tsisy zavatra atao any ambava na fofonina mety tsisy to zany rehetra zany fa izao misy fifaliana ao anatytsika zay mahatonga ny paoly eto manazava manao hoe ary tsy zany ihany ko fa mifaly amin'andriamanitra isika lay fifaliana de fifaliana zay tsy ananany zao tontolo zao ny mampiavaka ny mpino tamin'ireo mpanompo sampy tamin'ny andron'ny paoly dia ny fifaliana de zao ny fifaliana kristianina de zao mety ho tsotra tsy midika hoe fifaliana kristianina de fifaliana tsy tena izy na hoe mandalo fa fifaliana tena maharitra le afaka malala kristianina isika mpino isika inona moa ny antony ny antony nahafatesany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana hoy tsika teo nanazavana jiolahy anakiroa hoe eo ankilan'ny Jesosy io nisy jiolahy anakiroa ndray Didimasy ary ndray Gestusy na Gestasy arakaraky ny amakitsika azy reo jiolahy anakiroa reo de zao samy teo amin'ny hazo fijaliana izy ary matio ilioka de mitona atsika hibanjina an'lay karandoa moa zany lay tendrombohitra zay nanombona Jesosy tamin'ny hazo fijaliana natao hoe Golgota ny teny hoe calvaire de tsy ao anaty baiboly ao kazava teny hoe calvaire tsisy hoe calvarie ao
raha mirytsika hoe hira fa sivy sy efajato manao hoe mitaonanay ho an'ny Calvary dia tsy misy hoe Calvary ao anaty baiboly fa Golgotany ao na i Karanto fa ny teny hoe Calvary dia ny Vulgate no nampiasa azy, ny teny latinina nampiasa ny teny hoe Calvary, Calvaria izy amin'ny teny latina ao anatin'ny Vulgate, zany hoe ny dika teny romanina, ny dika teny latin no nampiasa ny teny hoe Calvaria, de nazahoana ny teny frantsay hoe calvaire, de natongotsika ny teny hoe Calvary, satria ny baiboly katolika de Calvariny ao, satria nampiasa avy amin'ny teny latina na andikana amin'ny baiboly katolika de Calvaria, teny hoe Calvaria dia misy teny frantsay manakaiky azy, Calvus ohatra teny latina zay midika hoe sola, chauve, ny teny hoe Calvus, Calvity zao a de lay sola lay mitsamboro iny, Calvity avy amin'ny teny hoe Calvaria iny, zany hoe milaza karandò, misy tsy mitovy kely ihany lay dika teny, misy manao hoe lay tendrombohitra mihitsy no manana endrika karandò, fa raha teny hoe lay Calvaria de zao toerana feno karandò, toerana feno karandò lay satria toerana fanomboana ny olona tamin'ny hazo fijaliana dia tapahana ny loha, satria tsy maty ny olona, tapahana ny loha dia lasa feno karandò zany lay toerana, tsy de hoe kisendrasendra akory zany hoe toerana feno karandò nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, toerana maloto zany, toerana zay fitoeran'ny faty, toerana tsy fandalovana akory, toerana mamporokoditra, ary teo am'izany no nisy an'ireo jiolahy anankiroa izay samy niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, ary zay no itaomanliokatsika ibanjina. Mahafinaritra am'lioka rehefa koa malala tsika de ilioka tsy de tena mitantara tahaka ny fitantaran'ny Matthieu na fitantaran'ny Marc, tsotra be mihitsy fitantaran'ny Lioka, tsotra hoe Jesosy rehefa nombola tamin'ny hazo fijaliana de izy tsy de le hoe nitaraina be fa Jesosy rehefa nombola tamin'ny hazo fijaliana de zao ny tenyny farany azy, Jaune miteny hoe vita, fa ozy manao hoe eny imotso inona ny diso na inona ny marina, satria samy nanana zay fomba fitantarany avy ny apôstôly, dia fanteniny Jesosy farany ho Lioka de zao manao hoe eo am-pelantananao napetrako ny fanahyko, nametraka ny fanahiny, nametraka ny fiainany teo am-pelantanan'Andriamanitra Jesosy. Ary izay ny tiany Lioka ho takatritsika mihitsy hoe isika rehefa mametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra de zao mahatsiaro any Golgota. Tao amin'ny Lioka zany ny mpamaky ny filazantsarany, ibanjina ny Golgota, ibanjina ny Calvary, ibanjina ny ity toerana nisy karandò ity, ary ahita lay hazo fijalian'i Kristy. Tsy zay rehetra nahita ny hazo fijalian'i Kristy akory ny mino, fa misy ny tsy mino ary misy ny mino, ary lay mino de zao mandova fiainana, mandova fifaliana ilay mino. Rehefa koa malala engany ho tsapanao fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra ny fifaliana, marina fa sabotsy masintsika ao anatin'ny fahanginana fa izao mitsena ny Paska isika, zay rehetra ny tsena ny Paska, zay rehetra nahita ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty de niverina tamin'ny fifaliana, niona tamin'ny Tompo tamin'ny fifaliana. Rehefa koa malala ny fiainana kristianina de bakeo ny fifaliana ao amin'Andriamanitra, tsy hoe fiferotanaina foana akory ny fiainana kristianina, satria mantsy de tratra ny fomba fijery ny moyen âge isika, ny moyen âge izay fatatsika vanim-potoana tenatenany dia tsy de tena manao zava-dehibe ny fifaliana loatra. Tamin'ny vanim-potoana ny moyen âge ara de ny devoly no lazaina fa mime, fa rehefa mime ny olona de ratsy zay tamin'ny vanim-potoana ny moyen âge de tsy tsara loatra tsy ny mime, ny fifaliana tsy de zavatra no heverina ho toetra ny jentilisa, no heverina fa toetra ratsy ny mime, ny tsiky farafabetsany azo atao, fa ny mime dia zavatra ratsy, marina loatra tokoa fa ratsy ny mivanivany fahatany, fa izao moyen âge de namela karazana fomba fisainana zay indray mbola latsapako anatin'ny kristianina,
nandray mbola tavenatin'ny kristiana manao hoe tsy atao hoe mivavaka raha tsy raha ohatra ka nataotsika hoe mitomany vao atao hoe mivavaka tsy maintsy tsia mitomany azo atao hoe tsy manina afaka mitomany ianao fa izao tokony hifaly lalandava ianao aza donona fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra ny fifaliana marina loatra fa misy misy ny fifaliana mandrava fahamotinana misy ny fifaliana mandrava fahamasinana eketsika zany fantatsika rehetra zany fa izao ny tokony ho takatritsika de zao ny fiainana kristianina de fiainana mitondra fifaliana fiainana miaraka amin'Andriamanitra faly satria vao vela eloka faly satria tonga zanak'Andriamanitra faly satria nandresy faly satria ampanantenan'Andriamanitra fiainana mandrakizay ary zay no ambaran'ny Paoly eto hoe manana fifaliana ao amin'Andriamanitra atsika noho ny am' Jesosy noho ny amin'ny fandraisen'ny tompon'ny fahafatesana de faly amin'Andriamanitra isika sotranao zay Andriamanitra fa velona trapamonjeny sotranao zay Andriamanitra fa vao vela eloka faly aminao zay Andriamanitra de ny zavatra faharoa de zao tokony ho faly amintsika koa Andriamanitra ao am' Jesosy de tokony ho faly amintsika koa Andriamanitra afaka malala am'izao itsy anatsika mipaska izao dia aokary ho fetim-pianakaviana feny fifaliana ny paska mifaly ianao amy paska mifaly ao anatin'ny fahamotinana mifaly ao anatin'ny fahatoniana satria nandresan'ny fahafatesana ny tompo ho anao de aza miferinaina amin'ny aloky ny fahafatesana am'izay tebiteby isan-karazany ny am'izay hoanina isan'andro tsy afaka malala manana finoana ny tompo efa nyteny fa manao hoe na de voro manidiny io aza omen'Andriamanitra zay sahaza azy na hoana ianao ny tsy omen'Andriamanitra zay sahaza omeo ny tompo ny fiainanao fa omen'Andriamanitra anao zay sahazanao de maiza koa nefa afaka malala am'izao pasika zao mba mizara fifaliana amy manodidina anao ivavaka ary sika tompo misotranao zahay noho ny amin'ny fifaliana zay tianao iainanay ny fifalianay dia ny fanananay ianao ao am-po ny fifalianay de ny fahalavrariany fifandraisanay aminao Andriamanitra ka manjary filamina ny fifandraisanay amy mpiarabelona aminay tompo misotranao zahay fa Andriamanitra velona ianao ao am' Jesosy zanakao ary de mitoetra aminay mandrakariva de misaotra tompo noho ny famelan-keloka natolotrao anay misaotra noho ny rahanao nalatsaka ho fanadiovana anay ka mahatonga anay miorona ao aminao Jesosy mandresy ny tahotra ny tebiteby ny fakalana ny fitiavatena de mivavaka zay tompo nidina tany amin'ny fiainantsika ity ianao mba ho tompo maty sy ny velona ka na velona izahay na maty izahay de anao dia aoka tompo iorona mandrakariva ny fahatokiana ianao ary toetra betsaka ty anatinay ny fifaliana amin'Andriamanitra de jereo tompo ny tokantrano tsirairay manaraka zao mofonay zao mivavaka zay ho fenono fifaliana ny tsirairay ny tokantrano tsirairay mivavaka izahay mba hisin'ny fihavanana ny fifankatiavana ny tokantrano tsirairay anjaka ny fifamelana anjaka ny fifaliana ao aminao Jesosy de tahiny tanindrazanay eo mba mifahasoavanao mandrakariva hifaly ao aminao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy any ny vahoaka malagasy maro misaotra Jesosy amen